Isorana tompoklasitoko vavy tsy misaraka amin'ny fahita lavitra matevy amin'ity takariva ity manatitra ny araba indrio manasanao anaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany mbola miteraka resabe amin'izao fotoana izao ny fanendrena ny prime ministre na dia efa tsy ho ela azy raha ny hitazana ary eny anivon'ireo antoko politika samihafa hoentina amintsika ny faneho-kevitra samihafa amin'ity takariva ity. Eo ihany koa ny eo amin'ny sehatra sosialy ny fitokonana izay tanterahany ireo mpivarotena omaly alina amin'ny fandrarana azy ireo tsy hanatanteraka ny asany. Eo ihany koa ny sehatry ny toe-karena ny fiaraha-miasa eo a Madagasikara sy ny Japon ary ny tontolon'ny zavakanto raha ny fantatra tolotry ny filoham-pirenena ao anatin'ny andro vitsivitsy sisa ny anarana izay ho prime ministre raha ny fanambarana izay ny tanterahany Malta ny Bruxelles. Inona ny asa miandro ny prime ministre? Asa maro tokoa ny miandry azy ato anatin'ity fanadidiny ity no amalina izay fanataniana izay. Niza ny olona tendren'ny filoham-pirenena Hery Rajaona ary Mampitianina eo amin'ny toeran'ny prime ministre dia asa maro ny miandry azy. Taorian'ny krizy nandritra ny 5 taona, fotoana izao ho an'ny fanarenana amin'ny sehatra rehetra. Hanatanteraka ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fampelezan-kevitra ny tena iraka iandreketan'ny gouvernemanta vaovao. Eo amin'ny lafiny politika dia hanatanteraka miaraka amin'ny filoham-pirenena ny fampihavana-pirenena ny gouvernemanta vaovao. Tsy maintsy mamarana ny fanatanterahana ny soro-dalana ary mamita ny teboka voalaza ny soro-dalana ary tsy mbola nitoto saina toy ny fampodiana ny sistema politika ao anatin'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana ny gouvernemanta vaovao. Anisan'ny fanambina petraka ny filoham-pirenena ihany koa ny fametrahana ny demokrasia, fanapariam-pahefana tena izy, ahafahana mamaly ny etaetam-ponina. Ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana, fanatsarana tontolon'ny fitsarana dia anisan'ny laharam-pahamehana nambaran'ny filoham-pirenena ary ilana asa any amin'ny gouvernemanta vaovao. Ao anatin'izany dia tsy maintsy mijery ny fanafoanana ny tsy maty manota, ny kolikoly ary ireo heliko ara-toe-karena samihafa ny gouvernemanta vaovao. Raha ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fandraisan'ny asa maha-filoham-pirenena azy ny 5 Janoary 2024 lasa teo, anisan'ny tsy maintsy irosoana ihany koa ny fanavoazana ny fitantanan-draram-panjakana, fametrahana fandriam-pahalemana. Mahasaro-piary ny filoham-pirenena ihany koa raha ny kabary nataon'ny teny Mahamasina ny fiarovana morontsiraka Madagasikara izay mirefy 5,000 kilometatra ary laza izy fa hanamafy ny fiarovana Madagasikara ary ady amin'ny fanondranana tsokosoko samihafa. Eo amin'ny lafiny toe-karena dia 5 taona nisian'ny krizy teto amin'ny firenena, namela takaitra mafy ihany koa an'ny toe-karena malagasy izany. Ny gouvernemanta izay ho avy eo dia tsy maintsy mametraka ny paikady ahafahan'ny toe-karena miaron-doha indray. Raha nambaran'ny filoham-pirenena tao anatin'ny fampelezan-kevitra nataony dia laharam-pahamehana ho azy ny fampandrosoana ny fambolena, fizahan-tany ary ny fanarenana ireo orinasa tantanan'ny fanjakana toy ny siramamy. Raha lafiny sosialy dia teboka telo no anisan'ny nasongaton'ny filoham-pirenena tao anatin'ny fampelezan-kevitra izay nataony dia ny fanaovana maimai-poana amin'ny fampianarana, fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana ary ny fanomezana asan'ny tanora. Amadika ny asan'ny fanamby sy ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fampelezan-kevitra arak'izany no asa miandro ny prime ministre sy izay ekipany ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Andrasana ihany koa iza ny olona atokisan'ny filoham-pirenena eo amin'ny toeran'izay prime ministre izay.